toy ny ilay hetsiky izay nataonay tamin'ny omaly eto izahay ato agnatin'ny commune Bekopaky dia tsy manaiky izahay rahatsy numéro 4 ihany no safidy ny vahoaka eto amin'ny commune Bekopaky ka nohony zany dia eto koa izahay agnatin'ny commune Bekopaky fokotany 120 dia mbola ihetsiky izahay ireo fokotany 120 reo dia hanao tolona hidina egny an-dalambe ary tsy hijano zahay ary tsy hijano ary tsy hetraky satria antony de zao ny mamadika ny safidim-bahoaka dia tsy hanekin zany zahay tompoko tsy fa ihany ny safidy ny vahoaka ato dia tsara zay raha zay apita aminareo mpitondra fanjakana lehibe ambony ao indrindrandrindra ianao filoha président Andrajoelina dia zao ny zava-misy ato aminay lay tarainay hatry omaly ka hatry zao dia jerevao kaiky zahay ato agnatin'ity commune ty fa ny safidy ny vahoaka ato agnatin'ny commune Bekopaky tsy ekenay mihitsy rahatsy miandry soky Franklin ihany no safidy ny vahoaka ato agnatin'ny commune Bekopaky zay momba ny Franklin niandro zoky Franklin malahelo zany zahay satria antony zahay nanao safidy ny safidy tokoa fa tsisy kolokolo nataonay nefa eto voavidy zahay zany mampalahelo anay laha vidy vola ny raha ny fisafidinay ka mety ao malahelo zahay aminareo mpitondra fanjakana fa jerenareo akaiky fa laha izao ro fitondrana de ho maty potiky zahay bandiniky izay zany mampalahelo anay nareo fitondra fanjakana agny jerevinareo akaiky ny zava-misy ary magataka anareo zahay hijotsy fotony atoy nareo hijereny zava-misy atoy fa tsy magneky zahay tsy ekenay io